La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manulchanao ni Fampalalambavao. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ro 4 izay ramaivana ny fitoanan'ny fifamovoizana eto Antananarivo. Ny filoham-pirenena mpikamana eo anivon'ny gouvernement mpiara-miombinantoka ary ireo olom-boafidy sy olom-boatendry no nanatanteraka izany teny nanosana. Misy fanovana napetraka ho amin'ny fitantanana lalam-pirenena manomboka izao ahafana mampitombo ny vola atokana ny fikojakojana izany hono teo anivon'ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vanvety. Tsy maintsy rosoana ihany koa ny fanatanterana ny autoroute Antananarivo Tomasa. Tsy nampitombo ny trosan'ny mpanjakana ny fisian'ny valinaretina Covid-19 raha nambaran'ny talejerin-drano tahirim-bola mpanjakana tamin'ity androany ity. Mbola tsy afa-miala amin'ny fitrosana ihany koa i Madagasikara raha ny fanazavana trano. Niakatra fitsarana ny raharaha fito taona ateo aorian'ny famojaliana sy fandrahonana ho faty vehivavy iray izay nalaina avy any amin'ny faritra hiasa eto Antananarivo. Fananarotam-pahefana ny fakana tombony amin'ny fivarota-tena ary ny traite de personne no niatra taminy ho ny mpisolo vava iray. Maresaka iraisampirenena any Frantsa 7 hatrany amin'ny 10 tranga vaovao mahakasika ny valinaretina Covid-19 no voamarina fa variant Delta raha nambara mpitondra tenin'ny gouvernement. Hatreto tsy ampy ny fanaovam-vaksiny ireo mponina any antoerana manoloana an'io variant io. Ny andidero avetrany. Finaritra toko lasy toko vafotoana vaovao ato amin'ny Kodivika manazanahara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao nitokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ro 4 izay anamaivana ny fitoanan'ny fifamovoizana eto Antananarivo ny filoham-pirenena ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernement ireo mpiara-miombinantoka ary ireo olom-boafidy sy olom-boatendry no nanatanteraka izany teny nanosana eo na zay. Androano notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny Rokady Arivo izay nitariany filoham-pirenena teny nanisana. Faniriana apetraka dia mba hisosa sy androso ohatra ny fahavitanan'izao lalan'izao aneha ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampandrosoana any Madagasikara. Fanalefana ny fitoana ny fifamovoizana eto Antananarivo renivohitra ho fanamorana ny fifandraisana amin'ny lalam-pirenena faharoa, fahatelo sy fahafito ny Rokady Arivo. Ny taona 2024 no natao ny fifanekena amin'ny famatsim-bola ity tetikasa goavana ity ka izao vita tanteraka izao 10 taona aty aoriana. Hatramin'ny taona 2012 sy 2014 tamin'ny volana Desambra ny marimarina kokoa rehefa nanao fitsidiana ofisialy tany Frantsa niona tamin'ny filoha frantsay Nicolas Sarkozy ny tenako no nanamafisana niaraka tamin'ny AFD ny famatsim-bola anaovana an'ity tetikasa ity. Ny zavatra tiako lazaina dia ny fiainana ohatran'ny hazakazaka. Ny hazakazaka dia misy ny latsaka andalana, misy ny tsitody hatramin'ny farany, fa isika kosa dia nanomboka ary isika no mamarana. Raha fehezina dia isika no nanomboka an'izao fotodrafitrasa zao, isika no mamarana azy ary isika androany no mitokana azy. Fa ny zavatra lehibe indrindra dia ity, ny vahoaka no isitraka azy satria tsika miasa ho an'ny vahoaka, ny mpitondra dia miasa ho an'ny vahoaka. Ankoatra ny lalana tetikasa maro lafo no miaraka amin'izao fotodrafitrasa lehibe izao izay raha ny fanjakana malagasy sy ireo mpiara-miombinantoka. Vahaolana azo tsapaitanana izao tetikasa izao ho an'ny tanàna Antananarivo ary fanohitra lehibe
amin'ny fanatanterahana ny vina fampandrosoana itsika sy apetraka ho an'ny arivo sy ho an'ny Madagasikara. Anova ny fiainan'ny mponina eto andrenivohitra ary ho an'ny faritra Analamanga tanteraka itsia rokady ny arivo ity. Lalambe vaovao manaraka ny fenitra famoviozana iraisam-pirenena. Ankoatran'ny itsia rokady ity dia anisan'ny fanamby lehibe ihany koa ny fanamorana ny fitaterana. Dia fa misy ny bus mandeha amin'ny voie rapide izay apetraka amin'ity. Tsy nofinofy intsony ho an'ireo izay milaza fa nofinofy no lazaintsika fa efa manomboka ary efa mandeha ny fanaovana ny train urbain ankehitriny izay ampifandray ny tanàna maro eto Antananarivo renivohitra. Ao ihany koa ny fanaovana ny téléphérique. Efa misy ny fifanarahana atao ny famatsim-bola avy any amin'ny trésor frantsay izay amatsy vola an'izany fanaovana ny téléphérique zany. Tamin'ny mbola be ny tanàna ny filoha ankehitriny no efa tsapa ny filana fotodrafitrasa tahaka izao eto andrenivohitra. Tanteraka izany ankehitriny hoy ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy. Asa vita izay taratry ny fahavononana ny fanjakana malagasy ampandroso an'i Madagasikara. Ary tadidinao tsara Andriamatoa filoha miady hevitra mbola tanora ny tena tamin'izany tsy dia sola loha sy fotsy volo. Ianao koa ohatran'izay be ny tanàna Antananarivo ny nofinofy ny arahana ny anavoizana ny Antananarivo ity noho ny fitahin'Andriamanitra sy ny fitiavany voaka malagasy dia tonga eto ianao androany manatanteraka ny ampahany voalohany amin'izay nofinofy izay ritsika fa nofya tsy maintsy tanteraka atao anatin'izay vely rano sy fianapetraka satria araka ny voalazana izay nandray fitenenina rehetrarehetra teo dia dingana voalohany ihany izy ity amin'ny fanatsarana sy ny fanavoizana ny tanàna Antananarivo fa tsy ny tanàna Antananarivo ihany fa ireo tanàn-dehibe rehetrarehetra eto Madagasikara. Ho anay eto anivon'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy dia izao asa izao no manamarika ny fahazotoana sy ny fahavonona ny fanjakana malagasy iroso makany amin'ny tsara indrindra ho an'ny vahoaka malagasy sy ho an'ny firenena iray manontolo. Fomba fiasa vaovao no nampiasain'ny fitondram-panjakana tamin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ary misy ihany koa ny asa mandeha amin'izao fotoana izao manaraka ny fenitra iraisam-pirenena manodidina ny rokady diarivo. Fanavoizana lehibe nentina teto anatin'ity tetikasa ity na amin'ny lafiny teknika na amin'ny lafiny fitantanana ny tetikasa. Tsy vitan'ny hoe fanamboaran-dalana amahana ny olana mivezivezena sy ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto an-tampon-tanàna Antananarivo izy ity fa napetraka ihany koa ho fitaovana hoentina hampandroso ny faritra avaratra atsinanana Antananarivo ka misy drafitra fanajariana izay napetraka iarahana amin'ny fandinika amin'ny commune voakasika izany sy ireo mpandraharaha sy ireo tompotany ary ny fanjakana mba hananatsika fandrosoana mirindra sy miaraka hoentina manatsara ny tanàna Antananarivo sy manodidina. Ny ampahany voalohany tamin'ny tetikasa ny vita ary ny ampahany faharoa no niezaka nataon'ny tsaika iavy nisy ambiny teo amin'ny famatsim-bola dia mitoy ny asa ary efa hitantsika iny ny fanamboarana ny lalana amin'ny Maremasay mandrapatonga any amin'ny route des hydrocarbures. Eo ihany koa ireo ampahandalana anankitelo izay miala eto miakatra makany amin'ny lalam-pirenena faharoa ary ny ampahandalana anankiroa izay avy aty amin'ny ankaviako aty mamonjy ny lalam-pirenena fahatelo. Tsy ahivina natao honenana mponina miisa 3 hetsy ny tanàna Antananarivo tany Ampiandohana ary ankehitriny tafiakatra 1 hetsy sy 3 tapitrisa ny mponina antony mahazava-dehibe ny fananana ity fotodrafitrasa ity. Ny taona 2014 no noraisina ny dekret mikasika ny expropriation. Ny taona 2014 nanomboka ireo asa lehibe ary izao vita soamantsara izao ankehitriny. Lalana amin'ny 7,4 kilometatra ahitana lalambe mahazaka fiara roa an'ny zotra mandroso, fiara roa an'ny zotra miverina. Rocade Est miainga eo amin'ny boulevard Tokyo Amoronakona hatreo Ambohimahitsy izay mirefy 3,4 kilometatra. Rocade Nord-Est miainga eo Ambohimahitsy hatreo Andranomibevava mirefy 3,4 kilometatra. Mitotaly roa ny tetezana tazana amin'ity lalana mirefy 7,4 kilometatra ity ary 270 ny ouvrage hydraulique. Asa izay vita vokatry ny fiara-miasa ny fanjakana malagasy sy ny vondrona Europeana ary ny fanjakana frantsay.
raha ny famatsim-bola ny banque européenne d'investissement no namatsy ny 8 tapitrisa euro, ny agence française de développement namatsy ny 4 tapitrisa euro, ny vondrona européenne namatsy 5 tapitrisa euro ary ny fanjakana malagasy ny 5.9 tapitrisa euro. Efa manomboka ny fandiniana sy ny fanadihadiana amin'ny fanantanterahana lalana miainga eny amin'ny Mare Masay miazo ny Agarmaki Andotapenaka. Hoy ny ministra tompon'andraikitra aorianan'ny fahavitany izany ifandray amin'ny rokady arivo izany eo nasaina. Tsy mijanona eo amin'ny fahavitany rokady arivo ny asa tanterahany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy miaraka amin'ireo mpiara-mombonantoka fa mitohy hatrany ho an'ny eto Antananarivo ho fanamorana ny fifamoivoizana. Efa mandeha ankehitriny ny fandrakofana tarany Mare Masay ary mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny étude tanterahan'ireo teknisianina amin'ny lalana miala eo Mare Masay miazo ny Garotery Maki. Ity lalan'ny rokadiny arivo ity hafa kely ny délai de garantie satria nanomboka tamin'ity zany ny ampiakarina roa taona ny délai de garantie dia ny entreprise miandraikitra ny fikojakojana ny lalana mandritra ny roa taona. Tena natao nanaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fotodrafitrasa toy izao dia raha risitsiny raha ohatra ka mba ajaintsika ilay izy mba ho modely ho an'ireo mpiara-miombonantoka amintsika raha-pitso sy ravaka pitso amin'ny zavatra atao rehetrarehetra. Misy ambiny ny famatsim-bola dia fantatsika efa natomboka izao fanatsarana ny ery amin'ny Mare Masay dia misy ambony kely zay eo dia efa nanomboka ny étude mampitohy ny Mare Masay zay makany amin'ny kianjany Maki amin'izao fotoana izao satria tsy maintsy tohizana makany izy io mba ho tena ho rokady marina ary efa nomboka atoato moa zao ilay flyover eo amin'ny Maki efa nahazo ordre de service ny entreprise dia mitohy mandrapatonga ny amin'ny tanàna voavoanay Tanamasoandro miasa ny raha miteny frantsay profil lalana mitovy amin'izao ihany. Ifindrany amin'ny lalam-pirenena fahafito ny logistique pétrolier eo Ankorondrano ary anomboka amin'ny alatsanainy ho avy izao ny asa famindran-toerana raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao ihany koa efa mandeha ny fakana hevitra ireo olona voakasika ny tetikasa flyover eny Anosizato eo ihany koa ny eny Andohatapenaka. Ao anatin'ny lalàna ny tetikasa ohatran'izao misy an'ilay atao hoe enquête commodo incomodo ka nanhevitry ny olona araka mbola aza teo any amin'ny Anosizato sy ny eo amin'ny Kianja Maki zany efa mandeha ny fangalana hevitry ny olona. Io fangalana hevitra io mba hijerena sy hanatsarana an'ilay tetikasa fa rehefa avy eo ny déclaration d'utilité publique no mibaiko anazy raha ny eo amin'ny Anosizato dia ny dingana amin'ny fakana hevitra izay zao no vita efa mijery ny atao hoe doléance rehetrarehetra ao anatiny zany zao ny mpiara-miasa dia hijery ahoana no anakelezana izay mety hoe fiantraikana amin'ny fiarahamonina amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fa na izany na jana araka ny hitanareo teo tsy maintsy misy ihany ny fiantraikan'izay fa miezaka ny fanjakana hanampy an'ireo olona araka ny tokony ho izy araka ny voalazan'ny lalàna. Ny fananana fotodrafitrasa tahaka ny rokady arivo sy ireo izay mbola ho tanterahana raha voagojakoja sy voahaja araka ny tokony ho izy ampirisika ireo mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara ka ho maro ny asa fampandrosoana afaka tanterahana. Isan'ny tompon'andraikitra amin'izay fanaraha-maso sy fiarovana ny fotodrafitrasa izay ireo komuna rehetra manodidina sy ny voakasiky ny lalana, ireo mponina ary ny mpampiasa lalana rehetra mba hananana fotodrafitrasa lovainjafy. Taratra no an'ny endriky Madagasikara raha mpitso ny rokady arivo hoy ny Masivo vahiny mpiara-mombonantoka amin'ny fanjakana malagasy tamin'ny fanatanterahana ity fotodrafitrasa lehibe ity io nasaina. Porofo ny fahaiza-manao sy ny fahaiza-miaraka ireo mpiantsehatra isan-tokony miainga amin'ny fanjakana foibe hatramin'ny vahoaka eny fotony ny fahavitany ny fotodrafitrasa rokady arivo hoy ny mpiara-mombonantoka amin'ny Madagasikara androany nandritra ny lanonam-panokanana teny Nanisana. Raha tsy nisy ny fiara-mientana teo amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo vahoaka, indrindra ireo izay voaterina findran-toerana sy nalaina ny taniny, tsy vita izao fotodrafitrasa izao. Ce projet aussi en valeur environnementale fait grâce à la rocade et mitondra lanja sy asany eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana ity tetikasa ity avy amin'ny rokady arivo sy ireo fotodrafitrasa maro manodidina azy. Henany tony maro ny solika ho landy ary tsy misy fotoana ho verivery anatin'ny fitohanany fifamoivoizana. Hiatsara ny fomba fiainana andavanandro ny mponina ety amin'ny manodidina sy ireo mpisitraka rehetra
noho ireo mampirihariantsika ny fananana ny rokady diarivo ary ambarako fa vokatry ny fiaraha-miasa matotra sy tsara teo amin'ny ministeran'ny asa vavety ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetra voakasika ny banque européenne d'investissement ny AFD ary tsy adino ny orinasa nanao ny asa sy ireo tetikasa maro ny rehetra izay nandray anjara sy nahavitany izao asa izao tamina fotoana isan'ny aingana izany rehetra izany dia taratry ny zavatra maro azontsika atao miaraka. Et donc tout ça a été fait assez rapidement et donc c'est vraiment un très bon signe pour toutes les choses qu'on pourrait faire ensemble. Itoy ary amiafy ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana ho iatrany ny masevony indrindra amin'ny fanatanterahana ireo fotodrafitrasa fampandrosoana goavana. Ankoatra izay taratry no avy ny Madagasikara ity fotodrafitrasa ity hoy ny masevony Frantsa miasa sy mona eto Madagasikara. Hita ny fahaiza-manao na teo aza ny olana sy ny sedra maro samihafa toy ny valanaretin'ny Covid-19. Sans l'implication, le professionnalisme, la compétence de tous. Teo ny fandraisana andraikitra sy ny fahaiza-manao ny rehetra, ny fahaizana miatrika sy misedra ireo sakatsakana maro samihafa izay noheverina na tsy. Ambarako amin'izany ny krizy ara-pahasalamana izay nampanano sarotra zavatra maro nanomboka tamin'ny taona lasa nefa vita ihany ny rokady. Ireo fahasarotana izay resy ankehitriny dia endriky ny fisandratana ara-toe-karena. Ity fotodrafitrasa ity izay miaro ny mampiasa lalana, ny mpamily fiara, ny kodiaran-droa, ny mpandeha tongotra noho ny fanarahany ireo fienitra sy manana lenta ambony izay isan'ny sambany eto Antananarivo. Hanomboka tsy ho ela ny fomba fitaterana moderna eto amin'ity rokady ity, ary tsy natao ambanin-javatra ireo mponina amin'ny fametrahana ny fitoeram-panajariana sy ny fiarovana amin'ny tondra-drano, azo ambara fa vie de demain. Ity endrika iarahantsika mahita ity ho endriky ny renivohitra ireo rampitso izao tazana izao, renivohitra moderna sy mendrika ny vahoaka ao aminy. Manamora ny fiainana andavanandro ny mponina fa indrindra renivohitra manana ny toerany amin'ny fampandrosoana ny firenena. En même temps, une capitale qui prend toute sa place dans le développement économique de votre pays. Araka izany, tsara ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ireo mpiara-mombonanto ka misy ny fifampatokisana eo amin'ny rotota ka nahavitana ity rokady diarivo ity. Fotodrafitrasa izay anamora ny fifamezivezen'ny olona sy ny entana anatiny sy ivelany Antananarivo. Raha ny tombana andridina ny 7 sy 4 alina eo ny fiara ifamezivezy amin'ity lalana ity isan'andro. Antokanana androany rokady arivo alefaka manomboka izao ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ao anatin'ity fanadadiana manaraka ity ary makasika izay. Eo ambany fiain'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ny ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vavety Ajo Andriany Anarivelo. Iaraka hotokanantsika nalakamisy 7 Jona 2024 avy izao ny rokady arivo. No volavolaina ny titikasa rokady arivo ho fanalefahana ny fitoanan'ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra sy ho fanamorana ny fifandraisan'ny lalam-pirenena faharoa, fahatelo ary fahafito. Tamin'ny 1 no natao fifanekena ny famatsim-bola ity tetikasa goavana ity. Tamin'ny 2 kosa no noraisina ny dekret mikasika ny expropriation. Tamin'ny 7 no nanomboka ireo asa lehibe ary zao vita soamantsara zao ny asa ankehitriny. Lalana amin'ny 25 kilometatra ahitana lalambe mikodana, mahazaka fiara roa any zotra mandroso ary mahazaka fiara roa any zotra miverina. Rokady Estamiangy eo amin'ny boulevard Tokyo, amorona Kona bypass, hatreo Ambohimahintsy izay mirefy 3,4 kilometatra. Rokady Nord-Est Estamiangy eo Ambohimahintsy, hatreo Andranombevava izay mirefy 3,700 kilometatra. Raccordement urbain miangy eo amin'ny sampanana Nanisana, mivoaka eo Ankaditra Mamy, mirefy 8,570 kilometatra. Lalana mikodana manaraka ny fenitra iraisam-pirenena manana velarina 7 metatra. Ahitana fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka misy 20, fiampitan'ny mpandeha tongotra misy 20. Misy ireo mpanao signalétika maro isan-karazany. Tetezana vaovao misy 2, Soamanandrariny mirefy 7,70 metatra, sy Ampasibe mirefy 20 metatra. Rond-point misa 4, amorona Kona, Ambohimahintsy, Nanisana, Andranombevava. Ny tetikasa rokadiny arivo dia vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vondrona Europeanina ary ny fanjakana frantsay. Famatsim-bola avy amin'ny Banque Européenne d'Investissement, ny Agence Française de Développement, vondrona Europeanina avy amin'ny fanjakana malagasy.
alefaka manomboka izao ny fitohanan'ny fifamoivozana eto amin'ny tanàna an'Antananarivo sy ny manodidina. Ho mora ihany koa ny fifamezivezen'ny olona sy ny entana ao anatiny sy ivelan'ny tanàna an'Antananarivo izay tombanana eo amin'ny fiara 7,400 isan'andro no ifamezivezy amin'ity lalana ity. Fotodrafitrasa maharitra sy olovain-jafy no napetraka ho fampandrosoana ny Madagasikara. Misy fanovana napetraka ho fitantanana ny lalam-pirenena manomboka izao ahafana mampitombo ny volana atokana ho fikitsakotsahana izany ho ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana-tany sy ny asa vaventy sa. Efa manomboka ny fanamboarana ny lalam-pirenena faharoa amin'izao fotoana izao ary efa niantirana ny olombelona sy ny fitaovana anatanteraka ny asa. Tsy maintsy asipana-vaozana ihany koa ny fomba fitantanana ireo lalam-pirenena ho ny ministra tompon'andraikitra ananana fotodrafitrasa mendrika. Misy fanovana tsy maintsy napetraka amin'ny fitantanana ny lalam-pirenena amin'izao fotoana izao. Taloha ireo mpamatsy vola sy manana tsy mamatsy vola ny entretien ireo lalam-pirenena ireo. Ny vola am-pelantanantsika nefa tsy ampy. Ary nefa samy mahita angamitsika zao raha mijoro eto aritsika. Jereo nisan'ireto fiara be avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa reny. Io lalam-pirenena tsika zany tsy natao azakan'izao charge be da be zao tsony. Dia tsy maintsy hovaina ny mikasika an'izay. Efa misy fanarahana izahan'ny ministera sy ny mpamatsy vola mety hivoaka ato anapinan'ny fanjakana anaovana ny entretien izy ireo satria tsy afaka ny anao réhabilitation fontsika fa mba ny entretien koa tokony atao. Raha ny vinavina dia ny vola ilaina anaovana entretien ny lalana isa-taona raha adaritsika ho atao daholo ny entretien rehetrarehetra mahatratra $300 millions. Ny vola voahangon'ny fond routier nefany $30 millions. Hitanareo amin'izany le elanelanao anatiny dia tsy maintsy asiana lahara-pahamehana zany. Fa na izany na tsy zany dia efa midina any amin'ny lalam-pirenena faharoa zao efa tonga any Brickaville ny entreprise anankiray isan'ny manamboatra ny lalana dia tsy ho ela dia efa hanomboka koa ny avy any Tomasina. Ny any Fenerive-Est hitantsika efa any toerana any koa ny entreprise manatanteraka ny fanamboarana ny lalana eo Fenerive-Est sy Full Point. Momba ny lalam-pirenena fahaenina izay mampikaikaika ny mpampiasa lalana ankehitriny, anomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana ary efa fantatra ihany koa izao fa ny orinasa kolasy no anatanteraka izany. RN6 mifampitohy amin'itony lalana satria mpamatsy volan'ny lalam-pirenena fahaenina sy ny lalam-pirenena faha-13 dia ny Banque Européenne d'Investissement ihany. Amintsika miteny zao zany efa afaka lazaina amin'ny fomba ofisialy fa ny orinasa kolasy no anatanteraka azy. Ny resaka fotodrafitrasa ohatran'io tolobidy ohatran'io sarotra be ary me sarotra ihany isa-taona satria misy volet maromaro zany tsy maintsy raisina. Ohatra ny resaka tontolo iainana izay isan'ny cahier de charge mafimafy ho avy amin'ireo mpiara-miombona antoka rehetrarehetra. Androany zany moa fa vita daholo ilay mamahany izay olana izay. Efa niraisina daholo ireo mety olana anyseho sy fanontaniana mety nangitikitika ny mpamatsy vola tany amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Efa nivany zany tany amin'ny lalam-pirenena faha-13 dia ny faniriana hoe vao hivaly ingakaingana ny fankatoavana avy any amin'ny zareo na ny avidinao objection. Ho an'ireo lalam-pirenena hafa eo am-piandrasana ny fankatoavana avy amin'ny gouvernement ankehitriny ny tompon'andraikitra aorian'izay ivoaka ny tolobidy. Efa andalana mpanaovana tolobidy izay rehefa nahazo fankatoavana rehefa mahazo fankatoavana avy any amin'ny gouvernement dia miroso izay amin'ny fanaovana tolobidy. Fa izay foana le averimberina hoe matoa le lalana natao ohatran'izao nandaniana fotoana dia efa nampiakarina ambonimbony kokoa zany ny qualité-n'ilay lalana mba hazaka n'ilay fiara maro be andeha ao anatiny eo. Izay no nahatonga ny filoham-pirenena koa amin'ny lalam-pirenena faharoa hoe tsy maintsy mivadika tsy mitady lala-kevitra sy lala asa amadiana azy ho autoroute satria 300 kilometatra ny halavan'ilay lalana. Mandany vola betsika manamboatra ny seranatsambo ny Tomasina nefany raha ho lany fotoana eny an-dalana dia vao mainka mitombo ny vidin'entana, mitombo ny vidin'ny zavatra maro samihafa ny fahasimbaniny ihany koa dia efa ao anaty fikarakarana izany. Lavitrezaka ilay izy fa mila réforme be da be. Tsara patsahivina fotsiny hoe tsy manana politika pirenena momba ny fitaterana intsony tsika na programme sectoriel transport zany.
dia zao vao mamerina manana an'izany a 20 taona teo aoriana mba ahafahantsika manana politika azon'ireo mpiara-miombonantoka vatsiana vola amin'ny lavitesaka. Raha vao tsisy izay viany izay a sarotra ny mandresy lahatra ny olona fa amatsy famatsim-bola toy izao satria vola amina million dollara maro vao mahavita. Nambarany ministry ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ihany koa nandritra ny tafa ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety fa tokony samy hanaja ny fepetra fampiasana ny lalana ny rehetra indrindra ny fiarabe izay mihoatra ny vesatra araka ny tokony ho izy. Tafiditra ao anatin'ny fomba fiasa vaovao nentin'ny fitondram-panjakana ikojana ny lalana nanomboka tamin'ity taona ity ihany koa ny fisian'ny fifanarahana na ny délai de garantie 3 hatramin'ny 5 taona amin'ny orinasa izay misana ny fikojakojana ny lalam-pirenena vaovao ka isan'ny anomboana azy ny lalam-pirenena faha-5 sy ny faha-7 Ny sokatra ny Rocade Est sy Nord-Est manamora ny fifandraisan'ny lalam-pirenena faharoa, fahatelo ary fahafito ho afa-pahasahiranana izay ho ireo mpamily fanampanazivana. Fahitana izy zany aloha dia mety na izy aloha mahafaka ny embouteillage, mampiena an'ilay embouteillage zany, na arakaraka an'ilay zava-misy arakaraka ilay fisokafany avy aty Amboditsiry ilay mivoaka eo ny Ranobevava zany ny ahitana azy hoe mety alalaka ve ilay lalana sa hitovy ohatran'ilay teo aloha ihany satria arakaraka n'ilay lalana ao alehan'ilay olona manko ny hoe mety hampisy an'ilay embouteillage tsy hampisy an'ilay embouteillage. Zay ny fahitana azy fa raha mifaniriana aloha dia hoe mety raha mifandiniana izy aloha hoe tokony hampiana an'ilay embouteillage ilay izy satria fa malalaka ilay lalana dia mety malalaka ny voany any amin'ilay RN2 zany. Fahitana ilay lalana ny ankapobeny dia ohatran'ny mety aminay mihitsy izay avy any ambaton'ny zaka satria eo amin'ny embouteillage zay dia tena sahirana mihitsy zay na mivoaka na miditra rehefa sendra fotoana dia raha misokatra io dia ohatran'ny mahafinaritra aloha sao betsaka amin'izay fa mahafinaritra re mba afaka mivoaka aingakaingana zay zay raha ohatra tara mpivoana zay ny tany tsy milamina any amin'ny secondaire raha voalozany namana dia ohatran'ny tsy afaka mihitsy raha tsy miandry namana betsaka ndray vao velan'ny gendarme mandeha. Afaka aloha ny embouteillage zao aminay ohatran'ny makany ambatondrazaka zao tonga dia afaka ny embouteillage satria tonga dia manitsy zay dia tonga dia mivoaka ary amin'ny sarimasina tsisy tratra ny embouteillage tsony satria zay zao ohatran'ny makato Besaré dia tratra ny embouteillage ohatran'ny amin'ny telo zay miala eto na amin'ny telo sasany eo amin'ny 10 vao tava voakany Mahazo ka ohatran'ny mba misy ny lalana vaovao iny zany dia mahafinaritra ka. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ireo dette publique eo ihany koa momba ny filan-kevitry minisitra Omaly rehefa avy eo ary. Salame, satano anarako. Satria isika tsy afaka mifanakaiky sy miona amin'ny vantana dia manasa anareo anaraka atao amin'ny tontolo ny balika. Feno hazavana, madio sy mitandro ny tontolo iainana ny tontolo ny balika. Mandroso ary fitaovana maro mandeha amin'ny herin'ny masoandro avokoa ny mameno ny manodidina. Enoko foana zao ny fandaharana sy mozika kafisiko amin'ity radio kely ity. Mifandraisy tapaka amin'ireo fianakaviako koa satria feno sy maharitra ny bateriany findaika. Mazava ery ato trano no sady mijery fahitalavitra ampitoniana ny sary ihany koa lafatra ety andalana rehetra ety voazava ny jiro tsy misy atahorana avokoa ireo mpivarotra madinika. Ireo mpitarika posy miramirana fa mazava ny lalana ny tarafa mijery mibalika. Jereo anie tony ery satria vao miditra ny vavahady dia azavain'ny jiro misy détecteur de mouvement eo eo daholo ny manodidina. Tontolo tsara kokoa ny tontolo mibalika. Natao ho anao ho antsika rehetra mibalika. Vokatra manome herinaratra azo antoka sy mitsinjo amin'ny tontolo iainana na ahafahantsika misitraka hazavana. Serasera ary fialamboly isan'andro naiza eto Madagasikara. Mibalika, vokatra azo antoka ara-kalitao natao antsika malagasy tsy ankanavaka. Ny vidiny manomboka amin'ny 5,000 ariary ny petrabola voalohany dia mampiasa mibalika avy hatrany ianao. Fa nanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro monja mandra-pahefa ny vidiny manontolo. Lasa fanananao tanteraka ny fitaovana mibalika rehefa voalohanao manontolo ny sarany rehetra. Azonao anondry mandeha ihany koa anefa ny fitaovana mibalika. Ireto avy ireo karazana fitaovana mibalika Pro, jiro enti-tanana mazava tsara no sady afaka mananao finday. Homme 40Z, jiro antona roa, jiro enti-tanana iray. Homme 60, jiro antona telo, jiro enti-tanana iray. Ny Homme 40Z sy ny Homme 60 dia samy azo manana finday sy tsy fainao miaraka amin'ny radio. Homme 600, jiro antona roa, jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage déco izy amin'ireo ary zao ny fitaovana mibalika mety aminao. Eny amin'ny Telma Shop sy mpanjara mibalika rehetra no ahitanao azy ireo. Miavaka ny tontoloko Mibalika mamiratra no aviko.
azafady kely ange feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fatim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy Une invention de Molfix juste pour votre bébé. Les couches culottes Molfix sont dotées de la technologie d'élasticité pour s'adapter au corps de votre enfant. Les nouvelles couches culottes Molfix, une invention des bébés pour les bébés. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'ariages, Une boîte de masques offerte. des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 ariages. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 ariages à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Miditra ny tapany faharoany vaovao isika. Nanamafy androany ny filoham-pirenena fa tsy mbola nanao vaksiny ary miampy ny fampiasana ny CVO. Ankoatra izay ho avy ny andian'ny faharoan'ireo izay nanao vaksiny izay andrasana amin'ny volana aogositra ao avy izao. Fanampananjy Za moa mikasika ny vaksiny nefa nolazaiko anareo hoe ny anahy aloha ny fanefitra zay noetiko sy no niarovana antsika malagasy dia ny CVO plus efa gélule zany mbola mahasalama antsika ohatran'izao ary efa andalam-pandresena nyty valanaretiny ity tsika ankehitriny ho an'izay nanao vaksiny indray dia mazava ho azy efa fantatra zareo rovinany tokony anaovana an'izay deuxième dose zay tokony raha tsy diso any amin'ny voalonohan'ny volana aogositra any zay ny fandehan'ny vaksiny. Tsy nampitombo ny trosa-panjakana ny fisian'ny valanaretina Covid-19 raha nambaran'ny tale generaly tahirim-bola-panjakana tamin'ny ity androany ity. Mbola tsy afa miala amin'ny fitrosana ihany koa i Madagasikara raha ny fanazavana Rano Michel Arnardo. Raha ny antontanisa avy amin'ny sampandrarany tahirim-bola-panjakana ny volana desambra 2024 mitetina 7,704 faingo 5 tapitrisa dolara nitrosan'ny fanjakana malagasy raha toka 3,707 tapitrisa dolara izany ny farany volana martsa 2024 raha ny fanazavany tale jeneraly ny tahirim-bola-panjakana amin'ny ankapobeny tsy nitombo ny trosany Madagasikara nateo aza ny fisian'ny valanaretina Covid-19. Ny Covid-19 sisy ianao dia tiako manamarika fa tsy nisy akory ny hoe trosa tampoka na ny avobe na fa ohatran'ny trosa hatramin'izay ihany nisy ny ataontsika hoe négociation vaovao dia nisy ny décaissement dia arakarak'izay fanjavatra azo tenenina fotsiny dia nanampy antsika reo mpiara-nombonantoka nandritry ny Covid iny dia nandeha araka ny tokony misy ny fitantanana ny volam-panjakana teto amin'ny firenena. Tsy aloha zavatra tokony éducation tokony
tokony izahana apetraka dia zao hoe tsy mitrosa zany ange tsy zavatra mamena tsy zavatra hoe tsy azo atao hoe fa atao rehefa mitrosa ianao dia ampiasainao ny tokony ho izy le izy mba hiteraka bénéfice teraka tombotsoa ahafahan'le ekonomia miakatra araka ny tokony ho izy. 75,5 ny trosany Madagasikara avy any ivelany taona 2020 no voasikajy ho dette concessionnelle amin'ny ankapobeny. Hatreto tsy mbola hafa miala amin'ny trosy Madagasikara raha ampitaina amin'ny firenen-kafa nefa dia mbola ambany ny tapitrosany Madagasikara. Ohatrany hatramin'izay ihany ny fitantanana ny trosy eto Madagasikara ny azoko tenenina dia tsika aloha mbola ao anatin'le hoe mbola mirespecte ny plafond d'endettement izay azotsika atao tsy mbola midépassé an'izany zany tsika koa dia mbola ao anatin'le hoe mitrosa amin'ny taux concessionnel zany hoe any amin'ny 0,5 any ny taux tsy dia mbola ohatran'ny taux commercial rehetra reny misy seuil amin'ny fenitra iraisam-pirenena ohatra raha miteny zao tsika dia ny ohatra hoe États-Unis reny 200% ny PIB ny trosany nisy ny fireneny dehibe reny 100% PIB ny tsika eto Madagasikara mbola eo amin'ny 35% PIB tsika ny trosa. Entina ampahafantarana ireo sehatr'asa eo anivon'ny ministeran'ny volany sy fitantanam-bola nisy maraina ny varavarana misokatra no tontosaina tetsy amin'ny biraony ministera vaovao etsy Ambatonakanga. Anaovana fanisana manokana ny trano fonenana eto Antananarivo renivohitra amin'ny ity taona 2024 ity ankoatra ny fananana antotanisa mazava momba ny trano fonenana manerana ny boriboritany enina tanjona ny anatsarana ny fampidiran-ketra ihany koa. Ivy-Richard. Ny taona 7,770 no nanaovana fanisana farany trano fonenana teto Antananarivo renivohitra 4 taona ty aoriana. Volana Jolay ho avy zao no avaozana ny fanisana izay arahana mitetika asa produira. Ankoatra ny fananana ny totanisa mazava momba ny trano fonenana manerana ny boriboritany enina, tanjona ny anatsarana ny fampidiran-ketra avy amin'izay na ny impôt foncier sur la propriété bâtie. Raha tany amin'ny 5e arrondissement zao eo amin'ny 3 alina teo no trano nolazaina hoe reto ny trano eto Antananarivo. Rehefa natao le fanisana 7,3 alina kaiky ny trano tamin'ny herintaona zany ka raiso eritreretra zany fa eo amin'ny 5,30 hatramin'ny 400 ny trano eto Antananarivo zany tsy voaisa. Ary eo anatin'izany 5,30 zany latsaky ny 5,30 ihany koa no mandoetra eto Antananarivo. Mandidina ny valafitrisariary isan-taona ny IFPB ho an'ny tanàna n'Antananarivo. Ankoatra ny fanatanterahana asa sy tetikasa samihafa, anatsarana ny fanadiovana ny tanàna n'Antananarivo ihany koa ny fitombony IFPB na ny impôt foncier sur la propriété bâtie miainga avy amin'ny fanisana hoy ny fanazavana. Ao anatin'io misy an'ilay atao hoe redevance sur les ordures ménagères. Rehefa mandohana io tsika dia mazava ho azy fa misy vola ihany koa hikarakarana ny fanadiovana ny tanàna. Fa hatramin'izao tsika tsy mandoha BDB ny olona tsy mandoha an'ilay IFPB mazava ho azy tsy zarizary ihany koa ilay fanadiovana ny tanàna tsika na ny fitaterana ny enta na ny fitaterana ny loto any amin'ny quartier makeo amin'ny arabe mibaka ny SMA na Samva taloha na ny fitaterana zany avy eo mibaka ny Samva SMA mitondra zany andrelany vola be daholo zany ary tsy vita mora dia izay no mahalehibe an'ity resaka IFPB ity. Taorian'ny fanisana ny taona 7,770 ny tetikasa prodesida no nanavao ny antotanisa ny taona 2020 saingonjanona teo anivo amin'ny boriboritany fahadimy. Ho fanohizana ny asa amin'ity taona 2020 ity, tontosandroany teny anivo ny commune ny atrikasa fanomboana ny fanisana ny trano fonenana na ny RPB 2021 ankoatra ny tetikasa produira. Miara-miasa akaiky amin'ny fanatanteran'izany ministeran'ny fanajariana tany sy ny asa vaventy, ny foibe mpitantanana Kabenietra sy mpiara-miombonantoka maro. Lafa mavao hafa kosa indray dia nitarika savorivory ny fizarana tapakila anatrehana matso eny Mahamasina ny 9 jona ho avy zao ho an'ny boriboritany fahefatra.
akoatry ny fahatarany fahatongavan'ny tapakily napakapeo ny olona atonga teny an-toerana ihany koa ny fitakiana karapanondro amin'ny zay aka tapakila izay ivy Richard. Nanomboka tamin'ny fitora maraina no efa maro ny olona tonga lahatra ny tapakila afahana mijery matso ny 20 jona raha ny teny anivo amin'ny boriboritany faha-efatra. Ny tombandavana ny filaharana taorian'izay. Raha ny lamina ny filaharana hatreo nanomboka nampiakapeo manoloana ny fahatarany ny fizarana ny mponina tonga teny an-toerana. Tamin'ny fito teo zao tonga teto dia zao nefa andeha mbola hoe amin'ny roa sasany indray hono aloha tsy tokony hisy boribory oatra zao fa rehefa ny anonsenareo miboribory tany le makatike dia tokony mandalo le olona dia mahazo fa tsy zao mitangorongoro zao. Nanomboka hatramin'ny efatra zay nefa tonga teto. Raha hiala eto zay le feo eto efa mandeha be dia mandeha indray hoe vita afaka kelikely dia tonga hoe le izy dia kanjana jara nisy taratasy mivoaka indray teo nefa sady tsisy niny tsisy tapao. Nivoaka ny takela-pamantarana milaza fa mirora sasany folakandro ny fizarana ny tapakila vidirina taorian'izay. Nivenina ny lamina ny olona tonga teny an-toerana na teo aza ny filaharam-be. Tamin'ny 2 ora sy 10 minitra no nigadina ny tapakila. Nanomboka raikitra ny fifanosehana. Na izany na tsy izany nyroso tao anatin'ny boriboritany ny mponina tonga teny an-toerana. Nandritra izany no nanazavana ny fepetra ahafahana misitraka ny tapakila. Raha ny tokony izy dia isak'izay arrondissement misy anazy no angalan'ilay olona amin'ny anjaran-tsikeny. Hatreto aloha zany ny toromarika dia ny olona manana karapanondro no mahazo an'ilay izy. Nivenina nampiakapeo ny mponina indrindra manoloana ny fitakiana ny karapanondro. Maro tamin'izy ireo no tsy nivonina tamin'izay hoy ny fanazavana. Zay tsy nampimanina tonga karapanondro zay ny andeha do fily teto dia asa hoe ino andetranga aloha fa voatan'ny any tsy mety le fantanina zany sarakana raha mitondra fanta etimele folo taona zay tsisy karapanondro dia tietina zany ny zanakay ataona eo na ny hitanona zanakana eo an-trano karapanondro. Raha tokony teny tamin'ny tele hoe dia manana karapanondro zany taona tsy mahazo. Maro no niverim-potsiny nandritra amin'ny fotoana ny alana teny an-toerana. Miisa 2 alina ireo azo ny tapakila ijery matso manomboka amin'ny 7 ora maraina no hisokatra ny vavahady raha ny fanazavana. Arakaraka ny loko ambadiky ny tapakila ny seza ho azon'ireo mpanatrika ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana indrindra ny elanelana 2 metatra. Raha nitatitra zay navoaka teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny ity androany ity olona miisa 5 no voamana avy amin'ny tondra antsimon-karetina Covid-19. 17 kosa ireo sitrana soamantsara nandritra izany raha toa ka tsy nisy ny ainana fohy. Amin'ny total 7 ireo forme grave manerana ny nosy. Ndray mbavy ao maresaka IRS ampirenena dia any Frantsa 7 hatrany amin'ny 100 ireo tranga vaovao mahakasika ny valanaretina Covid-19 ny voamarina ho variant Delta raha nambarany mpitondra tenin'ny gouvernement. Hatreto tsy ampy ny fanaova vaksiny ireo mponina any an-toerana manoloana n'io variant io. Dia zay mamana vaovao tamin'ity androany tenkatrano nanaraka izany sofa tsara dolo tomoko.
7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. la 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.